faliana ho antsika ny miaona amin'ity fotoana ity iaraha mandinika soratra masina ho aminareo ny tompo ry havana ndeha hiaraka amin'ny fiderana isika araka ny salamo 5:20 andininy 5:20 hatramin'ny 2:30 salamo 5:20 andininy 5:20 hatramin'ny 2:30 ho ny mpanao salamo miraikitra mivovoka ny fanahiko velomy aho araka ny teninao ny lalako no lazaiko ary namaly ahy ianao ampianaro ahy ny didinao ampalalao ahy ny lalany didinao dia hoeveriko ny fahagagana nataonao mipotrapotra-dranomaso aho no ny alahelo ampahereza aho araka ny teninao ny lalany lainga no esory amiko ary ny lalanao no hanasoavy ahy ny lalan'ny fahamarinanao no fidiko apetraka eo anatrehako ny fitsipikao mifikitra amin'ny teny vavolombelonao aho Jehova azavela ho azoko enatrao ny lalan'ny didinao no hiazakazahako fa ampalalainao ny foko amen. Ivavaka isika indreto izay tompo tonga eo anatrehanao manatitra fiderana sy fisaorana satria tsara ianao sady mpanao ny tsara mitantana anay amin'ny fahendrenao mahatanteraka ny fiainanay amin'ny antsipiriany teo amin'izay nanananay orana sy ny sedranay zavatsarotra dia nanohana ianao teo amin'izay nifalianay tsy namelanay irery ianao tao amin'izay tsy fahasalamanay nanangana anay finaritra indray ianao tao amin'ny toromasonay nahara-panahy nahara-batana dia namohanay ianao tonga eto ary izahay ankehitriny menatra sy mangay koa nefa satria rakotry ny ota ny fiainanay raha jerenao izahay dia tsy misy azonay ho lazaina fa-tsy fahatanterahanay ndreto manatona anao amin'ny fanaitretena mangatam-pamelana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tanterao aminay indray ny teny manao hoe voavela ny elokao ary eto no anantenanay ny asan'ny fanahinao masina hitarika anay amin'ny fiarahamandinika ny soratra masina izay hovakiana mba hanovozanay hery eo am-piandrasana ny fiavianao misaotra tompo no ny ainonao sy amalinao izany vavaka izany amen. Matio 4:40 andininy 4:20 hatramin'ny farany. Matio 4:40 andininy 4:20 hatramin'ny 9:20. Toy izao mivaky ny soratra masina amin'ny anaran'ny tompo dia hoy Jesosy tamin'ny mpianany raha misy olona tanaraka aoka izy handany tenany sy hitondra ny azo fijaliany ka anaraka fa na iza no tahamonjy ny ainy dia avery azy ary na iza no avery ny ainy no ny amiko dia azo zany fa inona moa no soa azon'ny olona raha mahazo izao tontolo izao kanefa avery ny ainy ary inona no ny olona ho takalo ny ainy fa ho avy ny zanak'olona amin'ny voninahitry ny rainy mba amin'ny anjeliny dia maro ny olona rehetra araka ny nataony lazaiko aminareo marina tokoa misy ny sasany eto izay tsy mba hanandrana fahafatesana mandra-pahitany zanak'olona avy amin'ny fanjakany amen. Ray masinao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana amen. Tompo raha mety ianao dia tario tokoa amin'ny fanahinao masina izahay mba hanana herim-po vaovao hiasa ho anao eo am-piandrasana ny fiavianao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Eny ary dia hanana herim-po any isika anaraka ity fiaraha-mandinika soratra masina ity somary niova ny endriky ny fiarahantsika mandinika soratra masina tamin'izao androany izao fa na izany aza dia hiandry ny avy any aminareo kosa arak'izay azonareo lazaina tsy nanome fitarihan-teny manontolo ny filazantsara araka ny Matio ny taratasy manoloana antsika efa niverimberenantsika izany dia mba novaina endrika kely fa andeo aloha amerindesonary filazantsara araka ny Matio omeo ny andininy ny fanirahana nataon'ny tompo ao Matio 4:20 ny filazantsara rehetra moa mifarana amin'ny fanirahana avokoa
ho an'ny filazantsara ka ny lioka dia any amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany izay fanirahany izay. Rehefa nitsangana tamin'ny maty i Jesoa dia naniraka ny mpianany hitoro ny filazantsara. Matio toko 7:20, Marka toko 4:20, ny lioka ny tantara nitsanganan'i Jesoa tamin'ny maty eo amin'ny 4:20, miampita any amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany. Ahazo hery ianareo amin'ny latsahan'ny fanahy masina anareo vavolombeloko ao Jerosalema, Jodea, Samaria hatramin'ny farany tany. Ny Jaona resaka manokana amin'ny Peterany hoe motiava ianao, andraso ny ondriko, fahano ny ondriko, fahano ny ondrikeliko, andraso ny ondriko ary fahano ny ondriko. Ondry lehibe zany ny amin'ny farany. Ie, ay moa mbola tadidy tokoa zany na dia efa ela be ara ny arahana tamin'ny Kristy hatreo amin'ny 17 taona, 70 taona lasa zany vao nisoratany ity boky ity. Ny tetiaran'i Jesoa, inona re ny mampiavaka ny tetiaran'i Jesoa ao amin'ny filazantsara araka ny Mattio sy Luka? Ohatra mivadika izany atidohanao izany ho an'ny filazantsara araka ny Mattio, ny tetiaran'i Jesoa dia natombony eo amin'ny Abrahama hatrany amin'ny Jesoa Kristy. Ho an'ny tetiarana ao amin'ny filazantsara araka ny Luka dia natombony eo amin'ny Jesoa mifarana amin'ny hoe Adama. Nahoana ary ny anton'izay? Natao an'ny Jiosy ny filazantsara araka ny Mattio ary natao an'ny jentilisa, izany hoe izao tontolo izao mihitsy nanoratana ny filazantsara araka ny Luka. Mba hahafantarana hoe ho an'ny Mattio io Jesoa Kristy io dia niainga tamin'ny teny fikasan'Andriamanitra izay fikiran'ny Jiosy fatratra tamin'ny Abrahama ary tonga amin'ny fahaterahan'i Jesoa Kristy zanak'Andriamanitra. Mampianatra ny fanjakan'ny lanitra tsy tononona mivantana ny hoe fanjakan'Andriamanitra ao amin'ny filazantsara araka ny Mattio, fa ny tena manjaka ao dia ny voambolana hoe fanjakan'ny lanitra. Ny antony dia satria ny Jiosy tsy manonona mivantana ny anaran'Andriamanitra. Manomboka ny toriteniny izay. Toriteny lavabe tsy mampatory. Lava tokoa io toriteny io, teny amin'ny pelipitrany, sy teny an-tendrombohitra. Inona koa? Ahoana tsara? Indro izao momba anareo mandrakariva. Izy zany ny teny hoe inona ny andininy farany ao amin'ny Mattio dia indro izao momba anareo mandrakariva mba raha-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Mariny tsara aloha izany amin'izay mifantoka tsara ao an-tsaintsika. Izany tokoa ve ilay izy hoe fatapera? Fatapera? Fahataperana izao tontolo izao. Io le clé an'ny pastera hoe raha za tsy hibebaka raha tsy misy soratra hoe fatapera ao amin'ny Baiboly. Ao ary fa vakiako aminao ty. Izao momba anareo mandrakariva mandra-tonga ny fataperan'izao tontolo izao. Mpanao fatapera le rangatsy mety mivavaka. Io ary misy fataperako. Hibebaka pastira. Mampiavaka ny filazantsara araka ny Mattio ve io? Ao ihany misy an'izay ny tantaran'ny namantsihan'i Jesoa teo amin'ny hazofijaliana. No nanomboana moa fa tsy dia hoe namantsiha. Ny foto-kevitry ny filazantsara araka ny Mattio efa nitsitsitsika teny aloha teny dia ampajevina antsika fa nosoratana ho an'ny Jiosy mba hampianarana handresena lahatra azy ireo fa Kristy dia Mesia, ilay voaositra. Fa amin'ny filazantsara araka ny Jaona no hoe Kristy dia zanak'Andriamanitra. Arak'izany dia betsaka ny andinin-tsoratra masina avy amin'ny testamenta taloha entin'ny Mattio mampianatra ny mpamaky
ny fitohizan'ny testamenta taloha sy ny filazantsara soratany mba ho fanambarana fa Jesosy ilay voalaza ny teny fikasana nanomboka tao amin'ny testamenta taloha. Efa tena memahay isika fa ampitombotombona kely mpandray anjara dia hoe olona ay efa tena betsaka le memahay. Nda ho ary sika hiaraka amin'ny taratasy manoloana antsika amin'izay. Rehefa mandinika soratra masina moa isika dia fantatsika fa tsy maintsy mamaky ny manodidina an'io anjara soratra masina eo ambany masika io. Manazava n'ity perikopa ity ny toejavatra manodidina ny teksta voalohany, ny faneken'i Petera ny maha zanak'Andriamanitra any Jesosy, ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona. Ny faharoa, taorian'izay dia ny fanambaran'i Jesosy ny tsy maintsy hiaretany hiakatra any Jerosalema izy hiaritra ho tonga amin'ny fahafatesana amin'ny hazo fijaliana ary hitsangana amin'ny maty. Io no fanambarana voalohany araka ny filazantsara ao amin'ny Matio, ny fahafatesana sy ny fitsanganan'i Jesosy amin'ny maty. Filazany voalohany. Fa setrin'izay ilay Petera nanambara ny mahazanak'Andriamanitra velona an'i Jesosy dia nandà. Tsy ho aminao zany. Manomboka eo kosa i Jesosy no mampianatra ny hoe raha misy ta hanaraka aoka izy handany tenany ka hitondra ny hazo fijaliana dia hanaraka. Eo zany no manomboka ity anjara mofinainantsika ity. Mifamatotra amin'io fanekem-ponon'i Petera, ny fanambaran'i Jesosy ny fijaliany, ny fahafatesany ny fitsanganany, ny fandavany Petera indray ary ny fampianaran'ny Jesosy ny amin'izany atao hoe manaradia ny Jesosy. Nda ho ary sika. Raha fakafakaindreo dia afahantsika mandray hevitra ara-pinoana efatra. Efatra moa zany natao eo fa raha mbola halaninina sy halalinina dia mahita maro foana isika. Ny soratra masina tsy mahantra hevitra. Ny voalohany, Jesosy Kristy no tompo sy mpamonjy. Raha miteny ny amin'ny hoe hisy ny fiaretan'ny fijaliana, ny fitsanganany amin'ny maty, ka manambara ny amin'izany izy eo amin'ny 420 avy amin'ny fito izakevitra eo amin'ny 120 midina eny amin'ny 420 no azontsika maka ny hoe Jesosy Kristy no tompo sy mpamonjy. Izy ilay novonoina sy nitsangana tamin'ny maty, niaritra ny hazo fijaliana. Ny hazo fijaliana no namonjena antsika. Ny fahafatesany, fitsanganany tamin'ny maty, nahatanteraka ny famonjena antsika. Hoy izy eo amin'ny 420 hanaraka. Hoe manaraka azy dia miditra eo amin'ny lalana izay nandehanany. Iny izy tena niosana tamin'ny vahoaka. Io izy hiditra amin'ny herinandro masina, hiaritra ny fijaliana, hatanteraka ny famonjena. Tena hoe ny laviny, nataony sorona ny tenany, ny fotoanany, ny voninahiny. Filipianina 2:15 na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra ho fikiriny mafy zany. Nataony sorony zany, nafony no laviny tenany. Io le ery ambany ery moa zany misy fanazavana hoe fialana amin'ilay fitodiana amin'ny tena na ny fitiavan-tena. Tena no laviny zany fa nitodika tamin'izao tontolo izao izy. Izay no dia arahintsika. Io zany tsy ara-baky teny hoe dia azo firikilao zany ity dia fijaliana manahoana. Tsy fa tena hoe ilay lalam-piainan'ny tompo niainga tamin'ny fahafoizan'ny lapa sy ny voninahitra, nanetrehan'ny tena tany amin'ny fahitromby, ny hosonany tamin'ny vahoaka fa tsy niavaka avahany amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy, hatramin'ny nitondrany ny fahadisoany izao tontolo izao. Tsy mora zany. Mety moramora ny hoe ilanja hazo fijaliana 3 taona. Fa tsy mora zany hoe za eo amin'ny toerana misy
Jisoa eo amin'ny voninahitra sy ny lapa feno famirapiratana tao amin'Andriamanitra idina ety anivon'izao tontolo izao feno loto ny fahotana sy fahamasinana sy faharatsiana. Andeha ianao asaina miozy ny rianjoro-direry. Vitanao ve? Mbola mafy no milanja hazo be zany? Mbola mafy no tsy misy hanina zany? Mbola mafy no marary zany? Mbola mafy no miatrika olana zany? Fa izay anefa i Jesoa tontolo hafa mihitsy nisy azy, naidina ao amin'ny tontolo tena farahidina izy, tsy hoe ilatsaka vetivety eo anandrana an'izany hoe mba mitsipona fako, tsia, fa nilatsaka teo tamin'ny fahavelomany rehetra ranofo mba hatsapana ny hirifirin'izany hoe fiainan'ny mpanotaka nitondrany ny fahotana izao tontolo izao. Izany ilay tena hoe mitondra ny azo fijaliana, tsy resaka hoe olana arabaky teny io ao anatiny zany satria ny sedran'izany ny tompo, fa tena le fiosonanao koa amin'ny manana olana, le fiosonan' Jesoa tamin'ny nanana ny fahotana, le fangalany ny fiainan'ny hafa, nandavany ny fiainany, nangalany ny fiainan'ny hafa. Izay ilay fanarahandian'i Jesoa. Manaraka ny Jesoa, lalana mitovy amin'ny an'i Kristy no izorana. Kristy no ohatra tamin'ny famonjena izay nataony. Olona mpitondra famonjena koa zany sika raha lazaina hoe manaraka ny tompoka mitondra azo fijaliana. Ny faharoa eo amin'ny 5:20. Dao mba avakio azafady. Io 5:20 io dia mitohy amin'ilay hoe fandavan-tena teo ihany, tena hoe vononao momba ny tenanao e. Ny fahavelomanao tena ho an'ny hafa fa tsy ho an'ny tenanao. Esorinao mihitsy zany ilay izaho mba hahafahanao mieritreritra ny zareo. Esorinao ilay maianao anao mba hahafahanao mieritreritra ny maizy azy ny hafa. Esorinao ny fitodianao amin'ny tenanao mba hahafahanao mierikerika amin'ny hafa. Zay Jesoa Kristy. Tsy ho an'ny tena no natongavany teto amin'izao tontolo izao, fa ho an'izy ho an'izao tontolo izao. Nariny ny ainy mba ho an'izao tontolo izao. Dia izay ny hitao maneto koa hoe manaraka azy. Na iza ta hamonjy ny ainy dia havery azy. Na iza havery ny ainy no ny amiko dia azo izany. Loharan'ny fahasambarana zany tsy hoe io firiariavanao mieritreritra ny tenanao io, fa ny loharan'ny fahasambarana dia tena izay fanafoananao ny tenanao, fanekenao ho very aina ho an'ny hafa. Jesoa Kristy mihitsy ohatra mivaingana ny amin'izany. Ny 9:20. Famonjena amin'ny alalan'ny hazo fijaliana. Ao amin'izao na toko 7:20 dia fantatsika ny soratra masina manao hoe toy izao ny tiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Mbola mitohy amin'ny 9:20 ihany. Ny fahatongavan'i Jesoa dia ny hafatesany eo amin'ny hazo fijaliana. Tsy ny angorona n'izao tontolo izao, haka n'izao tontolo izao, fa ninona? Hanome ny momba azy rehetra ho an'izao tontolo izao. Ny 9:20 dia manao hoe fa inona moa no sy ho azon'ny olona raha mahazo izao tontolo izao kanefa very ny ainy, ary inona no omen'ny olona ho takalo ny ainy. Amin'ny maha olona ny olombelona zany dia satry ny hanangona an'izao tontolo izao. Angonina Madagasikara manontolo. Tsy afa-po amin'izany fa mbola tadiavina koa ny atsy ambadika atsy, ny arỳ ananinarisy, ny arỳ ananinaria. Fa sahirana eo ianao hoy ny tompo. Dia ho zakanao ve ity izao tontolo izao ity rehefa ho avy ny andro anankiray? Tavela eto ianao. Inona moa sy ho azon'ny olona raha mahazo izao tontolo izao kanefa very ny ainy? Ny hazo fijaliana dia famantarana fidirana amin'ny fiainana tena vaovao, tontolo vaovao mihitsy. Ny olona tsy mahita an'io fiainam-baovao io dia mitady hibahana n'izao tontolo izao. Fa rehefa hita ny fiainana vaovao dia hitany hoe ay, tsinitsinina akory ity izao tontolo izao ity. Eto aloha dia oke, fa
hay misy fiainana tena hafa mihitsy. Io fiainana vaovao io dia tsy hoe mbola horambiana horombahana ery tena ny lanitra sy ny tany, fa eto ihany io rehefa nanaiky ahafoy ny fitiavan-tenanao ianao, rehefa nanaiky hitodika amin'ny fitiavana n'izao tontolo izao ianao. Ny fara-fitiavana naseho an'Andriamanitra tao amin'i Jesosy Kristy dia nanomezany ny manontolo ny zanany mba ho an'izao tontolo izao. Tsy nangalany an'izao tontolo izao izay efa azy raha teo moa taminahariana azy, fa ny namonjeny an'izao tontolo izao tao anatin'ny fahotana ka nanomezany ny zanany lahy tokana. Efa azy izao tontolo izao, fandrombahan'ny Satana noho ny fahotana, dia io indray izy tsy hamelako io fa efa ity ny zanako atolotro manontolo aiza ary izao tontolo izao. Inona moa ny tsy ho azo raha mahazo izao tontolo izao? Isika zanak'olombelona araka ny voalaza tao dia ny hitady ny ho tsy afa-po mihitsy fa dia aizandray, aiza-koa, inona koa ny mbola azo alaina, inona koa ny mbola azo trandrahana. Fa tsy izay Jesosy raha mampianatra antsika hitondra ny azo fijaliany. Mitodika amin'ny Jesosy ilay nahafony ainy ho an'izao tontolo izao isika dia afaka mianatra azy hoe ny manome ho an'izao tontolo izao zany no tanjona raha miaraka aminao Jesosy, fa tsy kely aina fatratra haka n'izao tontolo izao, ilay tontolo misy ny anorenana ny fo, aza manorona ny fonao ety ho ny tononkira anankiray izay. Dia izay no tadidio hoe teo amin'ny azo fijaliana dia sary ahitantsika hianarana an' Jesosy nahafony ainy ho an'izao tontolo izao mba hamonjena azy. Isika koa dia tahak'izay raha mitondra ny azo fijaliana ho mariky ny fanarahan-dian'i Kristy isika dia mieritreritra foana ny hoe ahoana ny havonjy an'izao tontolo izao ka hanafaka azy amin'ny fahotana. Eo amin'ny 7:20 ho avy amin'ny voninahitry ny rainy ny zanak'olona sy ny anjely, hamaly ny olona rehetra amin'ny asany. Raha miandry ny fiavian'ny tompo isika dia miandry ny fitsarany. Fa raha miteny ny soratra masina hoe ho avy amin'ny voninahitry ny rainy hamaly ny olona araka ny asany, ho an'izay nanaraka an'i Jesosy ka nitondra ny azo fijaliana dia voninahitra ny miandry azy fa tsy fahafambaraka. Eo amin'ny fitsaran'Andriamanitra dia migadona ny didy na ianao ho amin'ny voninahitra mandrakizay na ianao ho amin'ny fahafambaraka mandrakizay. Izay nanaiky hitondra ny azo fijalian'i Kristy dia mikisaka any amin'ny voninahitra mandrakizay, voninahitry ny rainy, ary izay tsy nitondra ny azo fijalian'i Kristy, tsy nanaiky ho mpianatra dia maka toerana any amin'ny fahafambaraka mandrakizay. Izay ilay 7:20. Io moa ilay voambolana ampianarina antsika any amin'ny katekomena ny amin'ny hoe parozia. Rehefa manaiky tahaka an'i Jesosy alam-baraka eo amin'ny azo fijaliana zany sika hiaritra ny amin'izao tontolo izao dia tadidio fa miandry antsika amin'ny fiavian'ny tompo ny voninahitra. Dia izy amintsika ny tsy hiandry an'izany, mandrasa fa ho avy ny voninahitra. Ety isika amin'ny fijoroana maha-kristianina mety esoina, mety mibata zavatra mavesatra, lazain'ny olona mandany andro amin'ny fanompoana ny tompo, fa amin'ny fotoana hiavian'ny tompo mandrasa ho rakotra voninahitra isika. Anona anjara amin'ny voninahitra hiaraha-manana amin'ny Kristy isika. Inona ary ny foto-kevitra azo raisina amin'ny perikopa? Ireo zany dia atao hoe le efatra teo dia atao hoe fampianarana soratra masina momba ny Kristy sy ny azo fijaliany. Fahafambaraka, mivaly voninahitra, fahafoanan'ny tena, mahatonga ny ahoana ny 5:20 raha mahazo zao tontolo izao kanefa very ny ainy ary inona no omen'ny olona ho takaly ny ainy. Fa rehefa mahafoy ny zavatra rehetra isika hatramin'ny aintsika dia ny tompo manonitra n'izany ho amin'ny fahavelomana mandrakizay. Ny fananantsika fiainam-baovao santarina dia ny etỳ dia efa marika izany mandrakizay n'Andriamanitra izany.
amin'ny maha olona antsika dia asain'ity soratra masiny mandefitra eo anatrehan'ny hafa isika foan'ny fitiavan-tena ento ny azo fijaliana arao ny lalan'i Kristy izy ilay nanana ny voninahitra sy ny lapa no nenana tao amin'Andriamanitra nanakidina tetỳ amin'izao tontolo izao vasiko ny fahotana ary nanjakan'ny Satana. Foto-kevitra ary ny fanarahana ny Kristy no fototra mampianatra marina. Manaraka ny Kristy izany hoe tena ilay fiainan'ny Kristy mihitsy no iainantsika. Mety aminao daholo ny atmosfera rehetra. Ny olona mahay ory no mahay inona? Mahay manana. Zay tadidio zay. Rehefa mahay ory tetỳ amin'izao tontolo izao isika dia mahay miara manamboninahitra amin'Andriamanitra amin'ny fanjakany mandrakizay. Ary io na fiainana andavanandro aza. Ny olona nahay niaritra no mahay manana. Izy dia mahay mitantana na tonga eo amin'ny fananana fa tsy hoe manana izany dia hoanina daholo izay tsy nohanina hatramin'izay. Fa io ihany izy eo. Inona koa? Ny azo fijaliana no lalan'ny famonjena mazava be iny ara-tsoratra masina. Io ny lalan'ny azo fijaliana io no lalana idirantsika amin'ny famonjena. Tsy misy famonjena azo resahana, tsy misy fanavotanaina azo tenenina raha tsy mandalo eo amin'ny azo fijaliana isika. Ny fahatelo ilay fandavan-tena, fanehoana ny fitiavana marina eo amin'ny fiarahamonina, la ianao mitodika amin'ny hafa fa tsy mitodika amin'ny tenanao, ary fanehoana ny fitiavana marina eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fankatoavana ny sitrapony. Iny ilay mifandray amin'ny Hosea 12:7. Ilay hoe famindrampo sy rariny, ny fitodianao amin'ny hafa, fiantranao ny hafa, ny fanarahanao ny sitrapon'Andriamanitra. Ny fahaefatra dia ilay fanambarana ny fiavian'ny tompo eo amin'ny 7:20. Raha miandry ny fiavian'ny tompo isika dia miandry ny hanafiny antsika voninahitra fa tsy ny fanalam-baraka satria efa nanaiky hitondra ny azo fijaliana isika, ny ombina fahafaham-baraka tamin'i Kristy isika mendrika iombina voninahitra amin'ny Kristy koa. Andiny ny 9 mba isy anankiray hoe hamaky. Tsy ao anatin'ny taratasy ny arahantsika manaraka eto. Andiny ny 9. Misy ny sasany eto izay tsy mba hanandrana fahafatesana mandra-pahitany zanak'olona avy amin'ny fanjakany. Ahoana ny fahazahoantsika an'io andinin-tsoratra masina io? Hoe misy amin'ireo mpianatra izany tsy ho faty mihitsy mandra-pahatonga ny Jesoa. Indray namantsika hoe tsy maty ara-panahy mihitsy izany mandra-piavin'ny tompo. Maharanitra mihitsy reto zanak'Andriamanitra reto. Io aloha dia mazava fa tsy ara-baky teny satria ry mpianatra tamin'izany efa maty tao anatin'ny taonjato voalohany daholo. Maty ara-nofo. Fampianaran'ny soratra masina ny fiavian'ny fanjakan'ny tompo dia ny hoe efa sady mbola ho avy. Efa tonga nefa mbola handrasana ny fiavian'ny tompo. Izay ny fampianaran'ny soratra masina. Indro ny fanjakan'Andriamanitra dia ao anatinareo. Aza manaiky hoe indro ary Kristy, indro ary Kristy. Fanjakan'Andriamanitra dia ao anatinareo. Efa tonga ho an'izay nanaiky hitondra ny azo fijaliana ny fanjakan'Andriamanitra. Efa tonga ho an'izay nanaiky handray fiainam-baovao amin'ny fanarahana ny Kristy sy ny azo fitondrana ny azo fijaliany ny fanjakan'Andriamanitra. Efa ao amiko, efa ao aminao fanjakan'Andriamanitra. Izay ny voalohany. Raha manaiky hitondra ny azo fijalian'ny tompo isika, efa ao amintsika ny fanjakan'Andriamanitra. Efa tonga ao amintsika izy.
Ny faharoa zany hoe tsy andrasana intsony. Ny faharoa zay tiany soratra masinambary tokoa hoy ny mpandinika dia ny filazana ny fitsanganan'i Kristy amin'ny maty endriky ny fiaviany anankiray, ny famirapiratany voninahiny teo amin'ny fitsanganany tamin'ny maty. Ny fahatelo dia ity eto ambany ity ny toko 7 fitantarana ny fiovantare teo an-tendrombohitra. Efa nahita ny voninahitry Kristy izy telo mirahalahy, Petera, Jaona, Jakoba. Fanazavana anankiray hafa koa io. Anisan'izay efa nahita ny mahampanjaka feno voninahitra ny Kristy zany izy ireo tamin'ny fanatrehana ny fiovantare tao an-tendrombohitra. Ny fahaefatra dia ny Pentekosta izay nanehoan'Andriamanitra ny voninahiny tamin'ny nanolorana ny fanahy masina ny ampita avy amin'ny Jesosy Kristy. Efa fahatongavan'ny fanjakan'i Kristy koa ny filatsahan'ny fanahy masina hoy ny mpandinika anankiray hafa. Ireo zany ny azo anazavana ny 9:20 raha fitinina dia ny hoe eo amin'izay ahitantsika ny voninahitran'Andriamanitra no efa isehoany Kristy amintsika koa. Rehefa mahita ny voninahitran'Andriamanitra ianao dia ny fijoroan'i Kristy amin'ny fahefany sy ny fanjakany no dikan'izay. Nahita ny voninahiny ianao tamin'ny asa nataonao, nahita ny voninahiny ianao tao anatin'ny fandroratenanao, nahita ny voninahiny ianao teo amin'ny fizahan-toetra, efa fisehoany Kristy amin'ny fahefany sy ny fanjakany zany. Amin'izay toerana ahitantsika ny voninahitran'Andriamanitra tahaka ny nisehoany Jesosy tamin'ny fiovantare tao an-tendrombohitra namirapiratany ny endriny dia efa teo ny fanjakan'Andriamanitra. Izay ilay hoe ny fanjakan'Andriamanitra dia sady efa tonga, efa eto ankehitriny, mbola ho avy koa amin'ny fiavian'ny tompo fanindroany. Izay ilay hoe ho avy amin'ny famirapiratany voninahiny, voninahitry ny rainy ny tompo, ho avy ny tompo. Fa efa tonga izy ho an'izay nanaiky ny fanjakana. Raha mivavaka izany sika eo amin'ny vavaka nampianaran'ny tompo manao hoe ho tonga ane ny fanjakanao dia ahoana? Fotoana mbola andrasana ve? Anjaka amiko izy efa ato amiko raha teo, anjaka ao amin'izay eo akaikiko mbola misalasala izy, anjaka ao amin'izay lavidavitra mbola tena tiany mihitsy izy dia izay ilay fanjakan'Andriamanitra tonga ao amin'ny tsirairay izay manaiky hanara-diny tompo. Fa ny fiavian'ny fanindroany dia anehoany ny famirapiratany voninahiny indray eny amin'ny rahony lanitra ka ahita azy na dia izay nandefina azy aza hoy ny soratra masina. Izay ho andin'ny 20 misy fanazavana efatra azo atao izay fitinina amin'ny hoe ny fahitana ny voninahitran'Andriamanitra dia efa endriky ny fanjakany Jesosy Kristy tonga eo amin'izay mahita izany voninahitran'Andriamanitra zany. Rehefa miditra ato zany sika dia hoe manerana ny fiangonana ny voninahitran'Andriamanitra tahaka ny Isaia. Rehefa hitanao ny voninahitran'Andriamanitra mamirapiratra, fanena amin'izany ianao dia efa endriky ny fanjakan'Andriamanitra sahady iainantsika dia ny etỳ an-tany zany. Tsy miandry ny amin'ny rahoviana na rahoviana, fa efa miaina izany dia n'izao isika. Fa ny fahatanterahany kosa ho hitan'izao tontolo izao miariary dia ilay fiaviany fanindroany amirapiratra ny voninahiny miaraka amin'ny trompetra sy ny arkanjely eny amin'ny rahony lanitra. Inona ary ny zava-misy ankehitriny tarafiny ity anjara mofinainantsika ity? Maro ny manaraka ny Jesosy amin'ny endrika ivelany, fiainam-bavaka ivelany, fitenenana sy fanonana ivelambelany ny anaran'i Jesosy, fa tsy manaiky ny fitondrana ny azo fijaliana, tsy manaiky iombom-piainana amin'ny Jesosy, tsy manaiky anaraka ny lalan'i Jesosy, ilay fiosonana amin'ny olona rehetra, ilay fiaraha-miaina amin'ny mpanota, ilay tena fanehoana mahateny tonga nofo eto amin'izao tontolo izao. Tsy iainana eto amin'izao tontolo izao ilay hivavaka, fa ho an'ny tenany fotsiny ihany. Ireo zany, inona ny hahatongavan'ny olona anankiray eto am-piangonana?
tsy fanahotra zay zany mety hoe antony anankiray satria efijekema ao mivavaka lahady dia mivoaka ny fiangonana dia efijekema ianao any ivelan'ny fiangonana lasa hoe fikambanany zanambody kely manahirana any ivelan'ny fiangonana zao ity ilay lampan'Andriamanitra nahitantsika ny voninahitr'Andriamanitra iny sika mivoaka eto vao eto sika dia efa afaka mandre teny-dratsy atongatsika ratsy ny tenysika ny tsy mandre zay dia ilay hoe entina eny amin'izao tontolo izao ilay voninahitr'Andriamanitra natafiny atsika tato entoeny zany iaino eny amin'izao tontolo izao ny mahazanak'Andriamanitra anao ny mahazanak'Andriamanitra an' Jesosy dia nentiny nidina tetỳ amin'izao tontolo izao mba hahafahany manala n'izao tontolo izao anatin'io onaona ny fahotana io eto eny amin'izao tontolo izao ankehitriny ny fiangonana natao hoe ny mpivavaka dia mijanona na mamela ny mahazanak'Andriamanitra azy atỳ amin'ny fiangonana fa tsy mitondra zany eny amin'izao tontolo izao zavatra misy zany fianganetsika ianao raha mbola ianao zany hatreto dia manomboka androany zany ianao namaky an'ity anjara-mofo 19 atao hoe mitondra ny azo fijaliana ry havana malala dia miaina ny mahazanak'Andriamanitra eny amin'io izao tontolo izao afiretaka ny fahotana io iaino izao tontolo izao feno fahotana ianao zanak'Andriamanitra irahana eny amin'izao tontolo izao aneo ny fahamasinany ny fahamarinany mba hisintona n'izao tontolo izao hanana an'izany toetra n'Andriamanitra feno fahamasinana sy fahamarinana zany tsy izay anefa no mitranga fa mialetitsika nahita ny voninahitr'Andriamanitra taka ny Isaia dia mijanona eo tsy tonga eo amin'ny andininy fahavalo inty aho irao aho tsy lasany sika ny mahazanak'Andriamanitra atsika fa ianao ama bebe kileranao marivo anao ama mari kileranao sy sisa no hitany fa tsy ianao zanak'Andriamanitra entony azo fijalian'ny tompo raha mivoaka eto sika tena miezah hitodika amin'izao tontolo izao ka amindra ny fahamasinana ny fahamarinan'ny tompo amin'ny hafa mitodia amin'izao tontolo izao efa nahazo famonjena ianao azafininao anao rery zany fa zarao an'izao tontolo izao inona ny zavatra anankiray mitranga teboka faharoy kosa mba vakianareo Paoly apôstôly dia niteny hoe aonao Paoly ataoko taimboraka fatiantoka ny zavatra rehetra fa izao tontolo izao tokoa mandroso amin'ny hoe ahoana ny azoko tombony miditra amin'ity fifanarahany tia na iraisam-pirenena na iraisan'ny olon-droa tsotro izao inona ny tombony ao anatin'io fifanarahana io zay ny toetsain'izao tontolo izao fitiavan-tena io selfie io ka fitidiana amin'ny teny sa ahoana ozy nareo teny zany io ianao asaina mitodika amin'ny tenanao dia rehefa avy eo atao inona alefaso amin'izay iny sary iny dia asainao mitodika amin'ny tenanao daholo ny hafa tsy te hahalala ny hafa mihitsy fa inona ny fantatry ny hafa mombanao inona ny mba ho tenen'ny hafa mombanao fa mba inona no lazainao amin'ny hafa fitiavan'Andriamanitra ve zany fitiavan-tenanao zay dia zay ilay hoe izao tontolo izao miodikodina ao anatin'izay fitiavan-ten'izay zay esoriny ity soratra masin'ity amintsika raha nandalo teto amin'izao mofinain'izao zany sika dia tadidio fa ny fitodiana amin'izao tontolo izao no ampianariny tompo atsika fitondrana ny azo fijaliana fa tsy ny fitodiana amin'ny tenantsika inona koa ny mbola zava-misy fiangonana dia antsoina anambara indray fa fiainana kristiana dia fiainana misy fandraisana andraikitra sy fanoloran-tena
tahaka ny an Jesoa teo amin'ny azo fijaliana, tsy fankatoavana ivelany fotsiny, manolo tena anompo ny fiangonana sy anompo an'Andriamanitra. Fiangonana moa sy olo-tenan'i Kristy etỳ an-tany. Ny fanolora-tena antsika ety am-piangonana zany dia fanompoana an'Andriamanitra, fanompoana ny fiangonana. Tonga eto isika tsy hioty valim-bavaka fa ninona? Anompo an'Andriamanitra. Fanompom-pivavahana no ataontsika eto. Fa raha tonga eto isika hiandry valim-bavaka fotsiny, ataontsika izay ny lohalaharana, dia masika ve ny fitenenako hoe ny aingana indrindra dia mamonjy ladoany. Ny fanompo-tsampy dia izay, ny atongavana eo dia aka fitahiana, aka an'izao sy n'izao ho an'ny tenany. Fa tonga eto isika ninona? Hitondra azo fijaliana, hieritreritra ny hafa, hieritreritra an'i Jesoa Kristy sy ny fanoloran-tenany, hianatra an'izany isika. Hanolotra isika eto fa tsy hitady. Raha mbola hitady ny andiananao aty am-piangonana, mieritrereta tsara aloha. Dia mety zokaka isika, koa dia vola foana. Fa olona foana koa no tadiavin'ato. Aiza misy olona? Aiza misy olona? Olona hanolo-tena. Eny ary. Iverina amin'ny soratra masina isika. Misy tonom-bavaka fohy ao mariky ny fiverenantsika amin'ny soratra masina manao hoe tompo ampianara ao an-dani-tenako sy hanaraka anao isan'andro. Miverena amin'izany foto-kevitry ny soratra masina izany hoe esory ny fitodianao amin'ny tenanao, ego ny filazana azy koa, fa arao i Jesoa. Ny fiainan'i Jesoa tahafina na fohy ny momba azy rehetra ho an'izao tontolo izao. Ireo fanontaniana hifanankalozana. Inona no mahasamihafa ny fanarahana an'i Kristy amin'ny endrika ara-pivavahana sy ny fanarahana azy amin'ny fanekena ny azo fijaliana? Efa nazavaina teo io e. Fanarahana azy amin'ny endrika ara-pivavahana dia hoe za tonga midera, mihira, miaino tenin'Andriamanitra, mivavaka fa mivoaka eto tsy izay intsony. Miandry valim-bavaka fotsiny rehefa mivoaka eto. Indrindra ilay izy sisa dossier classé hozy Andriamanitra ohatrany tsy mifanaraka amin'izany tsika. Ianao tsy mety mitondra ny azo fijaliako. Nefa ianao be fangatahana be. Inona ny mahasamihafa an'izay e? Efa nivaliana teo fa sao misy hevitra hafa any amintsika mbola misy diminy anitra. Ny vavaka tsy milanja azo fijaliana? Vavaka milanja baiboly fa tsy milanja azo fijaliana indray. Mpivavaka izy fa tsy Jesoa lanja azo fijaliana, tsy ilay zanak'Andriamanitra nidina avy any amin'ny voninahiny, naketo amin'izao tontolo izao ny fiainany. Tsy teny tonga nofany amin'izao tontolo izao izy, tsy manaitra ny olona mihitsy ny fisiany eo amin'izao tontolo izao satria mitovy amin'ny rehetra ihany izy. Andao eo amin'ny faharoa ary. Ahoana no azonao anehoana amin'ny fiainanao fa tsy ho very ianao amin'ny alalan'ny fandavana ny tena? Ahoana ny azahoanao manantena ve, manaiky ve, fa rehefa tsy mitodika amin'ny tenanao ianao dia tsy very zany? Mahavery ve ny famonjena ny hafa? Tena matentoka be hafa tena namonjy an'iny olona iny. Raha ny soratra masina dia vao maika ary izany maninona? Hitombonao. Ary izay foana isika kristianina. Raha traika efa mpiainana kristianina dia inoko fa betsaka ny kristianina afaka milaza hoe araka ny zaran'ny tenin'Andriamanitra aloha voalohany indrindra no nitombony be dia be tamin'ny
fahalalana ny Jesosy tao amin'ny soratra masina. Ary tsy izany ihany fa nalafin'ny materialy azy io arakaraky ny fahazarany manatsotra tanana manome no anjary ahatonga azy ho fantsona mpanolotra ho an'ny hafa. Akorina n'Andriamanitra ao anatiny ny fahasoavana sy ny fitahiana satria manaiky izy hanome hitodika amin'ny hafa. Fa raha ianao mihidy, za tsy teny hoe hidian'Andriamanitra koa ny fitahiana sy ny fahasoavana fa tsy fitaovana eo am-pelantanan'ny tompo ianao tsy azo antenaina tsinony ianao hoe omeko izy dia fantatro izy fa hanomehany itsirolitsitsitsitsy. Fa raha ianao ka mamono hitananao ho tanam-pamonjena ho an'ny hafa dia tena hoe fantsom-pitahiana ho an'ny hafa ianao. Tanteraka aminao ny Genesis 2:20 no hoe hitahy anao aho ary ahatonga anao ho fitahiana ho an'ny firenena rehetra. Makao aminao, aleo ataoko hoe makato amiko dia makany amin'ny hafa ny fitahiana. Amin'ny endry rehetra io zarainao amin'ny hafa ny fahaizanao, tena omeny tompo foana ianao. Zarainao amin'ny hafa izay fanomezam-pahasoavanao aminao, miamitombo zany eo aminao. Zay ry havana, betsaka ny harena tsy ny vola ihany izay eritreretin'ny olona hoe io ihany ilay ho zaraina, fa ny haren-tsainao, ny hareny harem-pahasoavana samihafa ao aminao, fahasalamanao zaranao amin'ny hafa hoe manana hery aho zao dia andeha alomba hijery ny marary. Fa misy marary raha ivolany am-potala tsy mamangy. Ianao nefa matanjaka be miriary tsy mieritreritra. Marary ny dadatoa, kalofa mbola sahirana. Fa zanak'Andriamanitra ianao ndana raisy ny ampahany amin'izay fanantenana namanao. Fanomezam-pahasoavanao mbola hivelomanao ilay ianao salama mandiana ampaherezin'ny marary. Efa izy zany. Fa tsy hoe za nge tsy manam-bola nga vola ihany izy io ry zareo. Dia iny foana ny avy matetika ny olona tsy dia manana vola kirakiraina dia manana fotoana be kirakiraina izy. Fa io olona tsy manam-potoana io matetika manana vola be kirakiraina. Fa samy harena zany aoko fantatsika. Izay tsy mahay mampiasa ny harena nomeny tompo azy dia sahirana. Ahoana ny azahoanao maneho ny fiainanao fa tsy ho very ianao amin'ny alalan'ny fandavan-tena. Dia izay ny hoe mahaiza mizara ny fiainanao amin'ny hafa. Tsy hoe ilay sekreanao fa ilay fanomezam-pahasoavana omeny tompo anao, herim-batana, herin-tsaina, hery ara-toe-karena, herim-panahy sy ny sisa sy ny sisa, zarao reny mba ho fitaovana eo am-pelantanan'ny tompo ianao. Ny fahatelo, inona ny hevitrao manokana momba ny fifandraisan'ny hazo fijaliana sy ny voninahitra amin'ny fiainam-pinoana? Mifandray ve ny fijaliana sy ny voninahitra araka ny soratra masina? Le voanidiniantsika teo rehefa ampiny faramazy dia fandray foana ireo. Inona ny ifandraisan'ny hazo fijaliana sy ny voninahitra? Tarafo amin'ity asefo tarafin'ity soratra masina vakiantsika ity. Ny hazo fijaliana araka ny Kristy dia mitondra antsika amin'ny fahafenon'ny voninahitra. Voninahitry ny ray no ny 7:20 rehefa ho avy izy. Ka hitsara antsika ianao dia hikisaka any amin'ny lapan'ny voninahitra, fa izay tsy nanaiky hitondra ny hazo fijaliana kosa dia maka toerana any amin'ny fahafambaraka sy ny latsa mandrakizay hoy ny soratra masina. Mahafinaritra ilay mikisaka ary. Io zany ny tompo mitsara. Tia ilay nitondra ny hazo fijaliana, kisaka any amin'ny voninahitra. Tia ilay tsy nanaiky, lasa maka toerana atsy, latsa sy fahafambaraka mandrakizay. Eny ariavana treo ny fiombonantsika tamin'ity fotoana ity. Misaotra ny tompo sika, misaotra antsika rehetra koa amin'ny fandraisana anjara. Hivavaka sika riavana. Isaoranay ianao Andriamanitra namelanay hanana fotoana iaraha-mandinika ny soratra masina, mampianatra anay fa ny fitondrana ny hazo fijalian'i Kristy
fanarahana ny diany fetezana iosina amin'izao tontolo izao, andramby azy ireny, haka azy ireny, hiombona fahamasina sy voninahitra aminao Andriamanitra no antom-pisianay etỳ amin'izao tontolo izao. Ampahirezo izay hanaraka anao ka hitondra ny azo fijaliana, hieritreritra ny hafa ary hiezaka koa mba ny tanam-pahasoavanao mba hiaina araka ny sitraponao. Misaotra anao no mbola ahafahanay manantena fa ho avy ianao. Efa ty anatinay raha teo ny fanjakanao satria nanaiky anao izahay Jesoa, fa ho isan'izay ahita koa ny famirapiratany voninahitrao izahay raha ho avy eny amin'ny rahony lanitra ianao. Dia aza avelanao izahay ho taverany amin'ny fahafambaraka sy ny latsa mandrakizay, fa sotomy sy azony mafy mba ho tafatoetra tsara ao amin'ny voninahitra efa homaninao ho an'ny mino rehetra. Hiatrika ny tontolo andro izahay Tompo Andriamanitra, tantano ny dianay, arovy manodidina izahay, ary ajoroa io vavolombelon'ny fahamasinanao amin'ny teny sy amin'ny asa. Ambino sy hita io koa amin'izay rehetra ataonay, na inona dia ho tsapanay, fa marina ny teninao, ho salama sy ho ambinina amin'ny zavatra rehetra izahay takizay anambinana ny fanahina ihany. Feno fandorantena ny fiangonanao Andriamanitra, naiza hijoroany dia atao vita mamirapiratra ny voninahitrao, ary ny firenenay borojerenao amin'ny indrafonao lehibe, ampanjaka ho eto ny fandriampahalemana, ny fahamarinana sy ny rariny, ampio ireo mpitondra isanambaratonga mahefa mba hanaraka ny sitraponao amin'ny andraikitra masina izay natolotra ho azy. Dia akambanay ny vavakay nampianarin'i Jesoa manao hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao etỳ an-tany ho tahaka ny eny an-danitra. Eo anay an'io izay nasahaza ao anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisoary ny tsodrano-tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra no ny fahalalana rehetra, hiaro ny tenanareo sy ny anareo ary ny fanahinareo, mandra-piain'ny Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.